Manakory aby tsika amin'ity live spécial tsy aritrela fa toromarika sy fanentanana no ho tanterahantsika amin'ity ty atoandro ity moa zany mbola atoandro mahatsiaro an'le rahalahy Soalia Mosa izy moa misotro kafe rehefa misy faneho-kevitra eny de mba sady manao pause kafe kely ihany manararoatra eny ary nampanantena anareo aho maly ny amin'ilay toy an'ilay raharaha mahakasika an'ilay chauffeur izay efa hitanareo ngambany ny anao fampatsevana kely aho an'izay tsy naraka na ho an'izay efa naraka de mbola amafisiko le izy. Le situation le chauffeur zany de voaheloka 20 volana noho ny fiovan'ny témoignage n'ilay témoin tamin'ny 9 juin izay hafa ny témoignage de niova tanteraka par enchantement sa par miracle sa par je ne sais pas quelle pression nahazo azy tany ambadika tany de niova de tena manitrikitrika fa tena nitsahan'le chauffeur nefa tamin'ny voalohany izy dia tsy zany mihitsy ny resaka gaga hatramin'ny mpitsara ary moa tamin'izany fotoana zany de io nahatonga an'ilay didim-pitsarana 20 volana. Hitako ihany koa ny commentaire anareo hoe raha ohatra ka tena olona namono olona sy nanao délit de fuite zany tsy io fotsiny tokony ho sazy fa mihoatra noho zany fa hita zany fa les peines aménagées hoy zay teny frantsay amboarina mba hampanginana an'ilay opinion publique dia izy raha teo koa moa ny coupable idéal de nafatratra ny azy tany amin'ny fako sy ny rihatra rehetrarehetra. Ny mpitsabo koa dia tratrany sazy miatona na de miatona raha dia hitatsika nanao réaction ny fikambanan'ny mpitsabo hoe zahay no koa no anarihatra hitanareo am'izay zany hoe manahoana ty toetra raha ty akoatra le 20 volana 12 volana ihany koa fanampiny hoe délit de fuite ony nefa efa nazava tamitsika le izy no izy lay nisan'lay le mpandroba sy ny sisa de nandositra izy satria ny ainy no sanatria zany naninanina teo ka no zay zavatra rehetrarehetra zay dia migadra zany zao inga i Clarel Aimé am'izao tsika miteny zao ary tsy maintsy manefa an'ireo sazy ireo sauf ny teny ny fitsarana hoe afaka mapakatra ianareo raha ohatra ka tsy afapo amin'ny didim-pitsarana de fa ny teny moa ny mpisolo vava fa tsy afapo zahay izy fa tsy maintsy de manana 10 jours nareo hanaovana ny requête fampakarana an'ity toedra raha ty. Io moa matetika eny zay moa zoan'ny olona zay manana zoka nefa raha malala fa olona sahirana reo olona reo aizatsony moa mbola nananventomanana hanaovana an'izany requête appel sy ny sisa zany io ary izy nanaty bary omaly teny amin'ny fonja teny Tanimora de tsy afaka niditra fa tsy maintsy mandoa 3 alina ariary araka ny tenin'ny vadiny de tsy tafiditra 3 alina ariary ara zany tsy anana ny afahany mamangy ny vadiny de mba dininareo am'izany ohatra ny ahoana zany ny anao requête sy anao appel aro Madagasikara de raha malala fa reto secteur anankiroa reto 3 reto dia ho an'ny olona privilégié ny fitsarana ho raha tsy mahitahita ianao sy manambola dia atelemo ny dossier anao ny fa santé rehefa tsy manambola anao ka manao évacuation amin'ny alalan'ny fianakaviana na volanao dia omany ny fasana ary ny fanabeazana rehefa à 2 vitesses dia ampianarina any amin'ny école publique entre guillemets dia miakina amin'ny sitrapony mpampianatra raha tsy mambolava ramose dia ao ny tranony dikan'izay zany dia efa lésé zany reto fianakaviana reto ary efa nitomany fotsiny hoe inona moa ny azonay atao pasteur fa dia ho zakaina zany sahazy tsy atonina tsy sahaza tsy tandrifika nefa moa zay ozy izy atodina de mambato zany ozy mahantra sahira napetraka any Tamatave avy any Tamatave no efa tadidinareo ngamba le fitantarany azy voatery miazakazaka indray tonga eo de mba fianakavian'le madama le cousin zay sorina be dehibe eto no mba miantra mandray anjareo ao mba manome zay santandrify azy dikan'izay zany tena onjonjon'ilay Ramatoa Sambrely sy ilay monsieur Clarel zay any amponja am'izao tsika miteny zao noho izany dia za manokana zany dia ny teny omaly hoe tsy afaka nijery fotsiny tsika rehefa hita mazava tsara ny injustice ny fitsarana tena za zay tena milaza mihitsy hoe injustice ny fitsarana izay manao tsindrofalaviny madinika ary tsy manome chance ho an'ny olona tahaka zany
akoatr'izay ampatsahivina antsika ihany koa fa tsy voakitika mihitsy ireo garde du corps reo tamin'ny fitsarana fa tafahodina soamatsara tany amin'ilay fianakavia tany amin'ilay Clarelle ny resaka satria le avocat ny mpitory de nifatratra tany tsy nisy rarahin'le avocat ny mpitory ireo garde du corps zay efa tsara marena fa imbetsaka nampanatsoana tsy tonga efa farany iny vao tonga tsy fidiny satria nanomboka misahoarahoaraka le affaire teto amin'ny Facebook zay masy ny problème à Madagascar raha vao tsy misy olona mitondra tena anao amin'ny opinion publique dia ataon'ireo mody maty ny resaka dia voatery tonga ihany le avocat satria misy pression médiatique fa rehefa tonga tao de tadidinareo fa samy hafa version ny avocat ny garde du corps dia tsisy taitra akory ny juge fa dia mbola nihaino an'le témoignage ny olona niova fo tapoka hoe ohatra ny tadidiko tapoka fa tena nitsahany Clarelle ilay député zay nolazaina fa maty teo noho zany nanahy eto dia combat contre l'injustice. Ny combat contre l'injustice dia tsy resaka fotsiny any ambony latabatra. Tsy vitan'ny toriteny, misy tafitona be ao aminareo miteny hoe soratra masina ve no entinao ampahirana? Non, soratra masina tompoko ampahirezana ny olona nefa ny soratra masina koa miteny hoe nitsangana dia aroviny mpitondratena sy ny kaboty. Andriamanitry ny kaboty sy ny mpitondratena izy. Donc, je me dois être aux côtés an'ireo olona izay voatonona anarina ireo. Ka dia zay nitsanganako eto, isaorako be dia be ianareo zay tena napietsi-po ahy ny réaction-nareo vao vita ny live maly tonga de tena tsy napoziko le izy namaly ny antso zay natao teto hoe inona ny azonao ianampiana an'ireo fianakavian'ireo. De za moa no nialatsiny hoe za tompoko tsy afaka niandray na inona avy aminareo mihitsy mba isininy atao hoe mazava tsara fa aloaloha ifampidinika amin'ny fianakaviana sy ny ekipa fanorenana miabo ny fomba andaminana an'izany zavatra fa tsy azo hoentina amina fihetseham-po fotsiny ary mila zavatra mangarahara atsika. Ka ny alohan'ny resahako anareo ny momba an'izay de zao hoe am'izao situation am'izao fotoan'izao Clarelle zany dia marary ao am-ponja ary araky ny voalazan'ny vadiny moa zany de niakatra tension izy mazava ho azy satria nieritreritra izy hoe ahoana ny fandehan'ny momba ny hoe niova tapoka zany ny didim-pitsarana tsy napozina dia nandraiky nanavy ny lehilahy de andro am'izao tsika miteny zao de mbola marary izy. Akoatr'izay mbola tataovana onitra tsy fantatro hoe aiza no andaovany an'izany 4 tapitrisa ariary izay mbola fanampiny ambony ampangany. Zay zany le état le situation ny reniny Clarelle dia nandraiky nanavy mihitsy narary mihitsy dia nody nalefa nody tany Tamatavy. Manoloana an'izay dia manao antso aho eto zany comité de soutien ho an'ny Clarelle mba ahitana ny marina amin'ity zavatra ity. Azavaiko ny antony mahatonga nanao an'izao zavatra zao. Misy teny ngiahy Michel Rocard, ex-premier ministre français, on ne peut pas accueillir la misère du monde. Tsy resaka hoe asa social zao ataoko zao fa acte symbolique asehontsika ny fanjakana sy ny ministère fitsarana ary ny système fa à un moment donné mitsangana ny vahoaka manohitra ny tsy fahamarinana eo anivon'ny rafitra zay tokony hametraka ny fahamarinana. Zay no midika zao zavatra zao. Tsy avako i Clarelle, tsy nitsinako. Be dia be ny olona sahirana mety hiteny nareo fa gahy jerena sahirana pasitera be dia be ny gadra. Tsy an'le resaka. Tsy resaka asa be dia be ny ONG manampy olona voafonja. Tsy fanampiana olona voafonja zao ataontsika zao fa message ngeza be alefatsika any amin'ny mpitondro sy ny vahoaka anankiroa hoe rehefa tsy aro ny vahoaka sy ny fananana ny rafi-panjakana de ny vahoaka no andray tanana an'izany. Message faharoa de ny hoe ny vahoaka tsika malagasy am'izay raha iandro ny fanjakana ianareo iaro anareo tsy hisy zany fa tsy maintsy isika tompony fahefana no mametraka ny fahamarinana. Donc tsy toriteny eny amin'ny 13 mai eny Tsonjobe any am-piangonana hoe aoka ivavaka tsika ho an'ny fahamarinana anao fitaobavahana iraisam-pinoana. Non,
il faut des actions concrètes ary rehefa matoky amin'ny kely de matoky amin'ny be manomboka amina etsika madinidinika tahaka zao a ka lasa manao pitikafo ny tanjonay zany de ahatonga ny citoyen malagasy rehetra hoe andao raisina tanana ny momba atsika fa aza ankinina am'ireo olona reo zay efa fantatrareo fa ny azy no priorité. Zay le message aloha zavaina ina ny antony nanaovana zao zavatra zao ka symbolique zao zavatra zao nefa symbolique hiteraka vokatsohan'ireo olona reo bien sûr fa ny tanjonay tsy hijanoneo fotsiny de nafinaritra iny de zay non fa hoe inona ny tohiny zao aorina amin'ny atao hoe conscience citoyenne. Zay zavatra zay tiako bypass amitsika malagasy aza confiena amin'ny mpanao politika sy ny mpitondra ny avenir anao fa ianao no mila manao forcé ny mpitondra sy ny politicien handray ny andraikiny fanerena kolaka ny mpitondra handray ny andraikiny a izao zavatra izao ka ny zavatra ataotsika zany de comité de soutien ho an'ny Clarelle dia ny comité de soutien zay ataotsika eto de hoe anohana azy tsika eo amin'ny procédure zay ho ataony ao moa zany amin'ny takatra ny raha zany au niveau ny cour d'appel sy mety akatra any amin'ny cassation tsy fantatra fa on ne va rien lâcher mitodika aminao zay ndre matoky Clarelle tsy fantatra mety maheno anay anao ny amponja satria no tsy manana telefona fa mety nandray misy sendra mahita any amin'ny olona any dia tsy irery anao marary anao am'izao fotoana zao a eto zahay a toizatsika ny combat raha manana ny marina tokoa ianareo ary za de mametraka tsara raha manana ny marina dia eo anilanareo zay raha sanatrika tsy ao anatin'ny raha dia hitan'ny avanao eo anao raha sanatrika mandaingy de anamo zay apetrako tsara kanefa matoky fa matonareo mbola manohy le combat dia manana an'izay marina zay ka ho fanohanatsika any Aimé Clarelle zay anao ny procédure rehetrarehetra nefa izy sahirana anareo fa ny zaza velomina antamatavy manao miakamidina sy ny sisa dia mifampiresaka tamin'ny vadiny zahay dia ny fifanarahana zany de ho avoakanay eto amin'ny descriptif eto ny mombamomba ny fanareo mandefa izay fonareo amin'ny alalan'ny karazana mobile monnaie zay ho tenenao ihany tsy mikitika ny volo tsy miditra ao anatin'io mihitsy RGL ataoko mazava tsara tsy miditra ao anatin'ny fandraisana ny volo fa direct zahay rehefa manao zavatra de direct ohatra nataonay tany tamatavy iny direct any amin'ny concerné dia izareo no manao ny zavatra misy zavatra fanarahanay taminy nefa ny hoe ity fanampiana zay avy amin'ny mpanaraka ny pejy ity sy ny vahoaka malagasy dia natokana hikarakarana ny fitsarana ny fitsaboana ary mazava ho azy tsy maintsy fandraisana tanana izay mba me dépense nareo mianakavy kely ampivezivezeny ao le combat tsy fiatohana fiainan'ny Clarelle ty aloha zava tsara tsy hoe andao tsika hanokatra magasin kely ho azy de non tsy any le izy tsy resaka fundraising fa resaka fond pour la justice satria fantatra fa vola ny mandeha am'izany raha mpitsarana zany ka mahazo matoky anefa nareo fa ny détail rehetrarehetra rehefa azo ny vola zay alefanareo satria tsy maintsy misy traçabilité napetraka zany atramin'ny nampiasana azy dia ny pody eto ndraiky zahay tsy live fotsiny fa mety ho tableau descriptif na mety ho fantatro zay fomba anaovana azy ahitanareo hoe itia ilay zavatra nataonareo izay tsy zahay personne no mandray azy fa izy tompon'lay le zavatra resantsika zany mbola averiko hoe isorako be de be nareo zay nanana fahazotona sy tonga de lina hoe inona no azo atao dia ilako tsy be de be ary tsy afaka tonga de nanome anareo toromarika satria na le izy ary mbola tsy vita resaka raha tsy voioma rain'io zay vao vita ny fifampiresahana rehetrarehetra sy ny pitsopitso ny lafin'ny teknika ny tiako atongavana farany de ty tsy janona ela aho misy miteny mantsy hoe ianao ve tsy tokony toriteny no ataonao ny fiangonana no ataonao fa inona nanaovanao an'ity zavatra ty zao ny zavatra tsara fantatrareo je suis un théologien engagé zay ny tsy itovizako amin'ny théologiana rehetra misy théologien d'église nanao théologie izy mba eo tondra fiangonana nanao théologie izy mba ho lasa tompon'andraikitra fiangonana zay tsisy maharatsy an'izany samy manana ny vocation fa ny any vocation de je suis engagé
amin'io fianarako io. Zany hoe namianatra théologie non seulement pour devenir pasteur fa nanao théologie satria je suis engagé. De ho asehoko anareo ny engagementko hoe oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Tena pasteur de paroisse manana ndraiky raha fitondram-piangonana avako tsara za tsy mampifangaro ny kisosin'ny vorona mialatsiny raha mampitaha zany amin'ny kisosin'ny vorona. Za ihany koa dia coach amin'ny accompagnement pastoral. Zany hoe tena mandray atanana olona tsirairay manana problème amina fiainana zay arakaraka les situations de manao coaching amin'ny accompagnement pastoral. Iny efa nisahana anareo teto hoe indray fepetra hafa fa iny tena asa fivelomako aty ambadika ataoko amin'ny olona. Manana casquette ndraiky koa politicien, oui, et je l'assume dans le sens hoe miady ho an'ny cité. Zao ataoko zao politique zao, gestion de la cité. Ka manakina sy mitondra ny atao hoe ahoana ny afahana mametraka gouvernance vaovao mba hanarenana ny Madagasikara. Ary manana casquette anankiray zay vitsy ny mahalala azy fa mpahafantariko eto militant amina resaka droit de l'homme. Anome ohatra anankiray aminareo zany anisany tao anatiny atao hoe nandray atanana ny olona discriminé tao farivakinankaratra ny séropositif tamin'izany nandosirana daholo ny olona séropositif voany sida andosira fa ohatra misy boka abokany de ny akabiazan'ny olona tao anatin'ireo stigmatisé homosexuel mpivarotena nahazahoako surnom daholo moa zany hoe pasteur PD, pasteur any Makorel, tsy mampanenina satria za ao anatiny atao hoe cause perdue. Zay raha manatombontso Jean-Luc zay. Raha manatombontso Jean-Luc dia ao anatiny atao hoe cause perdue. Za tsy mitovy amin'le sasany sakaizan'ny mpandresy fa za sakaizan'ny olona resy. Zay no mahatonga anay mahantra io. Satria zay sakaizan'ny olona resy. Mahantra dans le sens hoe tsy mpanefoefo milliardaire fa sakaizan'ny olona resy aux côtés des losers, aux côtés ny olona resy amin'ny fiainana. Io zao resy Clarel. Adalana ny zao ataoko zao raha amin'ny lafiny maha olombelona vola tokony lanina ozy ny olona tadavy mitady vola le ty fa za mirangalitika ka zay tsy tovizatsika moa. Fa za dia aux côtés de ceux qui sont lésés, discriminés, stigmatisés. Anankiray koa mpampianatra koa aho manana sekoly biblique en ligne izay iforme vako ny olona ho lasa ho leader any amin'ny sehatra misy azy. Donc zany za zany any amin'le resaka humain le maha olona mihitsy no tena mahasarym-piaro ka hidirako lalina amin'izy ity. Izay ny tsy itovizako amin'ny le olona sasany ogaoga le hoe anao manao politique. Oui, zaho manao politique fa ny politique de sacerdoce fa tsy politique na ascenseur social hoe ahafahana miaka misondrotra eo anivon'ny fiarahamonina. Ka ny politicien moa dia araka ny teny zareo hoe izy tsy miaraka raha tsy amin'ny soavaly matanjaka. Zay zany ka dia ataoko mazava tsara izy isorako manokana eto ny ekipa rehetra izy tsy asan'olo anankiray. Ny ekipa fanorenana miabo ary autre rano daholo zay atao fanorenana miabo. Izay olona engagé daholo ary tsy apozinareo ny olona mpikambana tanty fikambanana fanorenana miabo ity. Tena olona engagé nefa manana ny toerany maizy azy. Tsy mieritreritra ny hoe inona mbola isairanany probleman'ny Clarel mialatsiny aminao Clarel any Madagasikara. Fa vao nandeha ty resaka ty de mivorina ny ekipa de tonga dia eo no eo tonga de mietsika ny structure rehetrarehetra mampietsi-po mahita ny olo ohatr'izany hoe mbola mandany ny fotoanany ny heriny ny volany ho an'le prêt-angrazana izay ataony olona tsinitsinina. Ka izay conscience citoyenne zay no mba tiako amoazana ny saintsika ry vahoaka malagasy ry diaspora ry élite intellectuelle au Madagascar ny baoritra tsy natao ho décoration salon hoe za navita PhD tary, za navita doctorat tary, za nianatra an'izao tary fa tsy engagé ianao eo anivon'ny misy anareo dia ça sert à rien ny hoe avaram-pianarana hoe zay olona nianatra sy ny sisa. Ny sorako be dehibe eto koa tsy anafina an'izany aho satria zay lezaka anareo hoe zahay mouvement ny hitanareo ety ivelany de tazonareo reny zay sy mosy tany de mbola misy hafa koa any fa ao ambadika anay de misy olona manolo tena tsy militant fa hoe inona ny azonay anampiana anareo de anisan'izany zao misy mpitsara maro tena eto a de misaotra era-po era-tsaina ireo mpitsara manana ny maizy azy tena
raha vao angatahako hoe mba meo ny article an'izao ahoana ny am'izao ahoana lalàna an'izao sisa de no eo de azonay zany satria ametraka état de droit ny tanjotsika fanjakana mba misy mamira marina fa tsy horesiny kolokolo tsy horesiny tsy fahamarinana fa manomboka amin'ny zavatra kely isika de mety mamoha ny conscience ny olona hoe on peut faire quelque chose dans ce pays. Oui, tena mbola afaka manao zavatra tsika tompoko hitako am'izao zavatra misy zao satria tsy zany tompony initiative eny teny fa le réaction nareo mihitsiny no mahatonga anao motiver fa tsy za mihitsiny ianareo vao vita ny live de nanoratra amiko nareo de hoe ahoana zany zavatra zany ça nous donne de l'espoir hoe ndry mbola misy olona kay tsy nivarotra ny fanahany fa mbola mahalala an'izay tokony ataony. Ya ok zay zany ngamba ny zavatra tsindrina mafimafy ny amin'ity dossier ty tsy janona ela aho satria ny mégatsika lafo de lafo fa vity ty live ty dia omena eo ambany eo ho atsika ty ampitan-dranomasina dia soit nareo afaka mandefa am'le mobile monnaie igny soit tsy fantatro ny moyen de fasanareo azy aminazy amin'ny alalan'ny omena nareo ny any amin'ny message ny mombamomba an'lay olona de nareo no mifampiresaka nandefasana azy mivantana any aminy tsy alefa amin'ny mura mihitsy ka fa raha hoan'ny olona zay avy any amin'ny diaspora ka manoratra amiko io WhatsApp na MP de par MP no andefasana ny andinidininy ho anareo mba tsy avoaketo ny données-ny olona satria arovana ny données-ny olona tsy hiparitaka. De ny numéro zany omeny eo ny hosoratany eo ambany efa vita ty live ty de hosoratany eo ny description rehetra le Orange Money dia ino no andefasanareo azy fa raha hotonoketo izy de mety asa raha hotadidinareo na tsy hotadidy fa hosoratana eo ambany eo ambony eo rehefa avy eo zany zay ngambany fa misaotra atsika rehetrarehetra nanaraka teto misaotra anareo sahady efa vonona ary efa nisy aza nefa nandefa tena hita mihitsy hoe dorodosonareo aho de misaotra anareo fa mafaly mampietsi-po zany ary nampitondra teny fisaorana sahady ny vadiny monsieur Clarel hoe tena tsy napoziny le izy de zao ka tsy miakina amiko koa zany fa miakina amin'ny olona rehefa maharesy lahatra ny olona ny zavatra anankiray dia manao ny olona zay ary fa de samita in'Andriamanitra rehefa avy eo apetraka eo ambony eo ny mombamomba azy mianakavy kely raha soa tompoko.